Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no erabako nareo rehetra izay manaraka ary koa miaino zao fandarana zao zay ndreketako ny mpitany sofiny Ramboarsona ty ny fandarana azo antoka fanavotana ao am' Jesosy. Satria moa ny teny'Andriamanitra no ambara sy ho torina ary diniana dia hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra mpatanterana zao fotoana izao, ady misaotra anao ny amindra olona maro zay miaino sy manaraka zany naiza misy azy eran'izao tontolo zao. Fahasavanao hiasa mahery am'izy ireo ary mba hampafantatra azy ny sitraponao sy ny teninao. Dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra anao amboninahitra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Torina eran'ny tany rehetrarehetra ho an'ny olona izay tena manaraka amin'ny Baiboly fa ho avy Jesosy ary voalaza ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra ahitantsika an'izany fa ho avy tokoa Jesosy ary haka ny olony, ary izy haka ny olony zay dia maro ny ratsy fanaharingana. Zao mbolaza amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra andininy 5:10 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazanay aminareo ny amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoza fanodimandry sy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsony ny feona arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akariny hiaraka aminy hoeny amin'ny rano ny tsenan'ny Tompo ny abakabaka doany amin'ny Tompo mandrakarivo isika. Rehefa ho avy Jesosy miaraka amin'ireo anjely izay miaraka aminy, tsy midiny eto an-tany izy fa mijany any amin'ny abakabaka. Ary dia maniraka ny anjeliny izy satria hatsangany amaty ny olona maty ao amin'i Jesosy, ary rehefa zany miaraka amin'olombovonjy amin'izay fotoana izay hovana tsy mety maty tsy mety lo dia tsenan Jesosy amin'ny rano lanitra. Ary ny toy izany tantara zany araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko 20. Apokalipsy toko 20 dia zao fanambarana toy an'izany fanambarana zany. Ny andininy 5 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitra ny fotoana zany fitsanganana voalohany. Zany hoe ny ratsy fanahy zany tsy mitsangana maty fa olombovony zany mitsangana maty, zay natao hoe fitsanganana voalohany. Andininy 9. Sambatra sy masa zay mananjara ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nana amin'ny fampatesa faharoa fahefana fampisolon'Andriamanitra Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Raha olombovonjy ireo zany rehefa lasany an-danitra dia miara-manjaka amin'i Jesosy mandritsy ny arivo taona aloha. Ary ny ratsy fanahy zay ao am-pasana dia mbola tsy mitsangana maty. Ary manahoana ny ratsy fanahy zay mbola velona amin'izay fotoana izay dia voalaza ny teny'Andriamanitra fa haringana izy ireny. Dia zao ny voalaza amin'ny Tesaloniana faharoa toko 2 andinindininy 8 sy ny 9 atitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tesaloniana faharoa toko 2 andininy 8 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia iseho le tena mpandiky lalàna zay ho levon'i Jesosy Tompo amin'ny fisehoan'ny fiaviany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Dia ohatra hoe ary dia iseho le tena mpandiky lalàna zay ho levon'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary direo tsy hafa ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Zany hoe ny ratsy fanahy velona zany ringany Jesosy amin'ny fofonain'ny vavany foanany, levona ny ampatrapitra ty ambonin'ny tany zany ny fatin'izy ireo. Andininy 5 ny fiavin'ny le iny dia araky ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga raketra. Ary reo olonandreo manao fagagana mamitaka amin'ny anaran'i Jesosy no ampiasainy.
ringina ty ambonin'ny tany ary zao mbolaza avy eo a mandrindry efa lasany an-danitra reny olony reny ringina ny ratsy fanahy maty tsy mbola mitsangana hoy ny ten'Andriamanitra ny apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20 de ny andininy enina ka hatramin'ny 7. Sambatra sy maso zay mananjara amin'ny fitsanganana voalohany. Zero tsara zany a. Ireo tsy mba nanana fahafatesa faharoa fahefana fampisoan'Andriamanitra Kristy ireo ka hiara manjaka amin'ny arivo taona. Raha olona niakatra any an-danitra io zany a tsy nanana fahafatesa faharoa, dikan'le hoe fahafatesa faharoa fandringanana ny ratsy fanahy tanteraka. Miara manjaka amin'i Jesosy mandritsy ny arivo taona any an-danitra ireo. De zao ndray ny voalaza amin'ny andininy 7. Ary efa tapitra ny arivo taona dia hovahana Satana ka ho afaka amin'ny trano maizina ny toerany ka hivoaka hamitaka ny firenena eny mivazan-tany efatra dia goga sy magoga mpanangona azy amin'ny ady. Zero tsara eto a tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Rehefa tapitra ny arivo taona zay anjakan'ny olon'Andriamanitra ny an-dany miaraka amin'i Jesosy mafoana ny tany, Satana zany a eto ambonin'ny tany miaraka amindreo anjeliny, tsy misy sola fotany eto, salam-boagadry izy, tsy misy masoandro, tsy mazava tsy masoandro, ny volana tsy misy tsy mazava anketina maizina ny tany. De eto ambonin'ny tany Satana sy anjeliny voagadra. Tapitra ny arivo taona atsangan'Andriamanitra maty indray ny ratsy fanahy rehetra de midina avy any an-danitra Jerosalema vaovao. De amitaka Satana hanafika n'iny Jerosalema vaovao iny araky ny lazainy amindreo olona zay mitsangana maty reo, fa izy nanangana azy tamaty nefa tsy marina zany. De amitaka izy hanafika ny Jerosalema vaovao. De zao mbolaza amin'ny toy ny manaraka. Andininy 7 ary niakatra namaky ny tany izy de nandidina ny tombon'ny olona maty sy ny tany malala ary nisy aby avy any an-danitra ka nandany azy. Niakatra seo ny anjely Satana moa sy anjely manidina de hanafika ny Jerosalema vaovao zay midina. Ny ratsy fanahy koa miongona tahaka mifasiky ny ranomasina ny isany, goga sy magoga ny anarany. Ary rehefa ndeha zay nidina Jerosalema vaovao tsy mipetraka eto ambony tany aloha, mbola eny ambony eny de andefasin'Andriamanitra afisolofara ny tany, levona ny ratsy fanahy ary ny Satana koara levona miaraka am'izay. Ny tsy afaka mandositra izy satria ny abakabaka rehetra misy afo, ritra mihitsy ny ranomasina am'izany mangotraka de levona. De diovin'Andriamanitra ny tany ho tany vaovao sy lanitra vaovao araky ny teny'Andriamanitra raha teo. Misy teny'Andriamanitra milaza an'izany hoe amorona tany vaovao sy lanitra vaovao Andriamanitra ary lombovonjy ny mipetraka eo. Zao mbolaza ny am'izany Apokalipsy 4:20 vakitsika ny andininy 1:10 ka hatramin'ny 3:10 vakitsika amin'ny aran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy seza fiandranana fotsy lehibe sy mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany fa tsy nisy ny toerany intsony. Manambara ny fiberenan'i Jesosy io. Andininy 12 ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandranan'Andriamanitra ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina teny boky ny fiainana izany ary ny ratsy fanahy dia notsaraina araky ny izay zavatra voasoratra tao amin'ny boky araky ny asany. De nisy ireo olombovonjy zany a dia mitsara n'olona ratsy fanahy rehetra. Misy boky ana marobe misy anaran'ny ratsy fanahy ary boky anankiray kosa misy ny boky ny fiainana misy anaran'ny olombovonjy. Io ny andininy 13 ary ny ranomasina dia namoaka maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiainantsika de namoaka ny maty ao anatiny tao aminy
dia samy notsaraina araky ny asany izy. Ny ratsy foana ny resahany eto, namoaka ny matao aminy ny ranomasina, ny tany, reo olona matry rehetra many hatramin'ireo mahalany biby sy ny andretretreny azy dia atsangan'Andriamanitra maty daholy ary de ho tsaraina araky ny asa araky ny voasotro amin'ny boky le marobe satria le boky marobe misy anaran'ireo ratsy foanahy. 4 ary ny fahafatesana sy ny fiainantsika dia natsipy tao amin'ny fahariafo, zany ny fahafatesa faharoa de ny fahariafo. Io le ataon'le hoe afo be. Am'izao fotoana zao mbola tsy misy le afo be. Fanoana mieritreritra fa misy le afo be. Fa rehefa tapitra ny fotoana de misy am'izay le afo be sy andorona ny tany manontolo, dorana tanteraka ny tany ary mangotraka ny ranomasina. Satana tsy afaka mandositra koa fa eny amin'ny abakabaka eny ary izy de mbola tratra n'le afo de ho livona. De zao ny tenin'Andriamanitra eto koa. Ary raha misy hita voasotra tao boky ny fiainana de natsipy tany amin'ny fahariafo izy. Le olona tsy hita tao amin'ny boky ny fiainana zany de alefa tao amin'ny afo. Eo zany malasa ny eritreritra fitsarana hoe mivavaka ny olona. Nefa hoy Jesosy hoe tsy zay rehetra mamamkoa tompotompo niditra fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny danitra. Maro anao manko am'izany androany hoe tsy efa namina taminarinao va zahay, tsy efa namoaka deminy taminarinao va zahay, tsy efa nanao asa be taminarinao va zahay. Toy Jesosy lazaiko andreo marina de malina koa tsy mba fantatra koa nareo atrehatry mela amiko nareo mpanao meloka. Ao amin'ny Matio 7 misy azay ny 9:20 ka hatramin'ny 10:20. Tiro tsara fa tatsika tsara fa raha ombovony zany no ny tsara ny ratsy foanahy zay tsy hita tao amin'ny boky ny fiainana zanak'ondry de hita tao amin'le boky be dehibe la misy ny ratsy foanahy. Azay mitsy ny teny ao amin'ny 9:10. Raha nisy tsy hita voasora tao amin'ny boky ny fiainana de natsipy tany amin'ny fahariafo izy, natao ao amin'ny afo. Jerosalema vaovao zany ery ambony ery ny tany feno afo be, afo solofara avy amin'Andriamanitra, alita afo solofara de voadora. Io no natonga an'le tantaran'le mpanan-karena sy le mantra hoe hitany Abrahama sy le Zakaosy Lasarosy moa pilazany azy le hoe mba hitany mijaly eo, mijaly loatra ato amty afo ty fa mba ireo Lazarosy ho any amin'ny rahalahiko mba tsy hankandeha aty. Tantarany voalaza amin'ny baiboly io. Eto sika de mahita fa zao ny olombovony zany ery amin'ny Jerosalema vaovao diovin'Andriamanitra amin'ny afo ny tany, voadio io tany io. Rehefa voadio ny tany zay vao midiny Jerosalema vaovao. Jerentsika nge zay Apokalipsy 2:20 zao mboalaza aminaran'i Jesosy 1 sy 2. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fifalasany lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina de tsy nisy intsony. Zao tsara fa voadion'ny ny afo solofara avy amin'Andriamanitra ny tany ritra ampamin'ny ranomasina araky ny mbola azy eto. Ny 2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina de Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra. Zereo tsara eto avy any an-danitra Jerosalema vaovao tamin'ny n'Andriamanitra, bohomina tahaka nampiakarina efa miaingo sy ao anamboadiny. Jerosalema vaovao zany midina, izy efa nidina izy aloha saky hoe hanafika azy ny ratsy foanahy, andevasan'Andriamanitra afo ny tany, regnina ny ratsy foanahy, levona tantery fahafatesana faharoa io de midina am'izay le Jerosalema vaovao eto anty ambonin'ny tany satria amboarin'Andriamanitra vaovao ny tany. De zao ndray mbola azo amin'ny 7 ka hatramin'ny 5. Ary nareo feo mahery avy tamin'ny seza fiandranan'Andriamanitra aho nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia ny ireo tsara eto lazainy hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia ao amin'ny olona ary izy hitoetra ao aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Zereo tsara eto zao fa miaraka amin'Andriamanitra am'izay no le ty ambonin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao, Jerosalema vaovao fa tsy le Jerosalema taloha intsony. De zao ny teny eo amin'ny 3:4 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ho fafany ranomasina rehetra amin'ny masiny
ary tsy izy fahafatesana intsony sady tsy isy alahelo na fitarainana na fitarainana na fanaintainana fa efa lasany zavatra taloha lasa tsisan'zany fanaintainana fahafatesana fitarainana zany tsony fa fiadanana mandrakizay toy ny andininy fahadimy mianaran' Jesosy ary hoy le mipetraka teo amboniny zay fiandrana indro avosiko ny zavatra rehetra aroiko izy soraty fa matoky sy marina reo teny reo tsy maintsy ho tanteraky zany ary miandry ny fiverenan'i Jesosy tsika ary am'izany fandringanana ny raty fanahy zany a de zao mifandeha ny teny sotra masina vakitsika amin'ny Isaia 9:20 Isaia 9:20 ny andiny 5:10 ka hatramin'ny 7:10 fandringanana raty fanahy amin'ny farany mihitsy io inona ny zavatra mitranka satria ny olona ankehitriny ohatrany tsy de miraharaha loatra ny teny'Andriamanitra ho an'ny olona sasany de ny teny'Andriamanitra miova tsy miova mihitsy ny teny'Andriamanitra fa ny zavatra miova tao amin'ny teny'Andriamanitra ohatra hoe famonoana zanak'ondry famonoana zanak'omby zanak'osy famonoana le biby fatao fanaty reny tsy misy intsony satria manambara an' Jesosy reny ary rehefa vongo teo amin'ny fidiny Jesosy matika nalebona tsangatamaty de tsy isy ny fanatitra alatsadra mitsahatra tanteraka fa ny lalàny rehetra kosa mbola mitoetra foana lalàny fanambadiana lalàny fanamasinana lalàny zava-padina lalàny ambany didy folo mbola mitoetra foana ary zay ny zavatra tsy fantatry ny olona fa ny didy folo de mbola mitoetra mihitsy ary deratsika nge ny apokalipsy 10 disy ny fiheveran'ny olona fa hoe foana ny lalàna apokalipsy zafady 10:10 apokalipsy 10:10 ny andininy 5 manao hoe mianaran' Jesosy ary fapaky zany de nahita aho fa indro novohana ny tempoly de ny tabernakeliny vavolombelona tany an-danitra de misy marika kely hoe vavolombelona irembane de hoe de ny didy folo ireo tsara zany fa le didy folo zao a any an-danitra ary napetraka Andriamanitra mifonony olona koa ataoko ambony lalako sady tsy ataoko ao an-tsainy ny apokalipsy 10:10 ary ny andininy 9 manaran' Jesosy manao hoe ary ny anjely fito zay manana ny loza fito de nivoaka avy tao amin'ny tempoly ary ny ravaka vatoso madio sy mamirapiratra izy sady ny sikina mbola mena teo amin'ny tratrany ary hoanjetra nivoaka ary hitatsika fa le didy folo zany de any an-danitra ka raha ny an-danitra tsy foana tsy miova ary zay no vaketsika ny Isaia 9:20 Isaia 9:20 andiny 10:10 ka hatramin'ny 7:10 aorina rehefa fandringanana tanteraka ny ratsy fanahy eto zao ny voalaza am'izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo aby Nazareta fa indro aveo avy amin'ny afo ary tahaka ny tadimoka lesiny mba hanao famalina ny fahatezera amin'ny rehitra sy fitenena mafy amin'ny lafo fa ny afo sy ny saba no entiny ave ifandahatra ny mofonetra ary maro mbo ringany ave aorininy arivo-taona zany de ho ringana ny ratsy fanahy rehetra maro voadio hatramin'ny devoly doy ny andininy manaraka ny andininy 7:10 zay manamasa sy manadio ny tena eo an-tamboly ka manaraka ny refovoany ary mihinana ny henako sosy ny zava-betaveta ary totozy di arako levona avokoa hoy ave mahita eto sika fa tena ringana mihitsy ny ratsy fanahy rehetra ary ny tena loza dy zao reo mihinana ny henako soa sy ny zava-betaveta ary ny totozy de arako levona avokoa hoy ave ho levoniny am'izay fotoana zay raha toizinareo amin'ny famankiny tantara io de manambarany amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao satria foanan'Andriamanitra mihitsy ny ratsy fanahy dioviny tany de ry amin'ny andininy 2:20 sy ny 3:20 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no hahatro natrehako hoy ave satria fanao tany vaovao sy lanitra vaovao Andriamanitra io tany io any no dioviny ataony vaovao de ho tahaka zany taranakareo sy naranareo zany hoe lasa mahatra koa zany raha olom-baovao le voavonjy reo toany antoeny ary isaky ny voaloham-bolana sisa tsabato de ho avy nompo rehetra kokony atrehako hoy ave hoany amin'ny tany vaovao ty teny hoe voaloham-bolana ty volana voalohany amin'ny baiboly hebreo izy de nataony hoe volana hoe voalohany zany hoe volana misy ny paska rehefa tonga zany ny paska fi ny andro fahavravona amin'ny de mbola
ary ny sabata mbola mitoy azay manapirofo fa tsy mbola miova mihitsy ny didy folo didy faefatra de miteny hoe amy didy fafolo mahatsiarova ny andro sabata na masina azy fa sabata ny abe Andriamanitra ao ny andro fafito ko aza manao raharaha akory ianao am'zany na zanakaolana na zanakaovavo na ankizy lanao na ankizy vavao na mivahiny zay tafitra ambavadinao fa sabata ny abe Andriamanitra ao ny andro fafito etsika de mahita fa zao raha mamaky ny baiboly nareo diso ny fanambaran'ny olona hoe sabata ny jiosy diso zany fa sabata ny abe Andriamanitra an'Andriamanitra ny sabata ary zay na tonga an Jesosy nitandrina sabata satria Jesosy aza dia nitandrina sabata araky ny voalaza Lioka toko fahaefatra andininy fahaenina Lioka toko fahaefatra andininy fahaenina voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany zao voalaza Lioka toko fahaefatra andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahaenina amby folo azafady ny andininy enina amby folo de tonga tao amin'ny Nazareta zay nabe azy izy ary araky ny fanaony araky ny fanaony de niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky teny tsara fa fanaony Jesosy mihitsy ny makao amin'ny sinagoga izy sabata satria nahoana izy ny tompon'ny sabata ary voalaza ny Mateo toko faharoa amby folo andininy fahavalo diso ny fanambaran'ny oloha Jesosy ny sabata tsy sabata mihitsy Jesosy ary milaza koa le araky le enitsika teo fa hoe anjiojo sy an'ny adventiste fa zao ny tenin'Andriamanitra Mateo 2:15 Mateo 2:15 amin'ny anaran'i Jesosy fa tompon'ny sabata ny zanak'olona Jesosy ny tompon'io sabata io fa diso ny fanambaran'ny le hoe Jesosy ny sabata de asainy tany Jesosy tandremana mihitsy izy io satria ny amin'ny tangosandro avao de mbola mitoy araky ny fomivakitsika teo araky nambaratsika de anjaran'ny olona tsariapo mitandrina zay nge mahatonga an Jesosy ny teny hoe tsy rehetra manao amiko hoe tobokotoboko no hiditra voajakanlanitra fa zay manao ny sitrapony ndraiky zay an-danitra maro no amiko zay efa naminandro zay namoaka de mihita aminarinao zao na saveta aminarinao saingy zao tsy manao ny sitrapony Andriamanitra tsy mitandrina mitadidiny zay na tonga ny teny Andriamanitra Jesosy mitsy ny teny zay mahatratra amin'ny farany no vonjena ka izy lay mahatratra amin'ny farany Apokalipsy toko faefatra amby folo andininy amby folo zao mboalaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo Apokalipsy toko faefatra amby folo andininy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy tsara fa zao ny olona mahatratra amin'ny farany de magaga fa ny didin'Andriamanitra lazainy voalohany eto hoe de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra zay vao milaza izy ny amin'ny finoana raha makany amin'ny marika tsika romanitsika de ny finoana ny voalaza ao satria lazaina fa tsy mahavoavonjy ny lalàna fa rehefa ty amin'ny Apokalipsy aty amin'ny farany de ny olom-bovonjy indro no faharetan'Andriamanitra satria Jesosy ny teny hoe zay mahatratra amin'ny farany no vonjena de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy ka diso ola milaza fa tsy ilaina intsony ny didy ary Jesosy aza nankatoa satria Jesosy nankatoa de mazava tsara ny teny Andriamanitra ny Jaona voalohany efa mivakitsika nefa zao vakina Jaona voalohany toko faharoa andininy fahaenina kitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha toy zay nandehanany ko ka zay miaraka am Jesosy zany de mitandra ny lalàna tahaka ny nataony ko fa samy Andriamanitra amintsika rehetra mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany ivavaka tsika sotranao zay Andriamanitra mifandramponao sotra mifahasoavanao sotra zany fanambarandra zany mba hatanteraka ny famonjena amin'ny olona amin'ny fankatoavany sy fanarahana an Jesosy Kristy tompo de ho anao ny dera sotra ary voninahitra Andriamanitra minaran'i Jesosy tompo sotra Andriamanitra amen alleluia veloma mandra-piona manaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy amen